Miavana malalong tompo tonga amin'ity andro zoma 13 septambra 2020 ity sika zay andraisantsika mofinaina an'io indray a dia tomoty faharoa toko faefatra andiny valo voalohany. Ivavaka aloha sika velom-piderana anao hatrany zay raha eo fa tsy mitsahatra anao mamonjy anay sy manafaka anay a ary mame anay fiainana dia fiainam-baovao tahaka ny amin'ity andro zoma 13 septambra ity. Dia ampianary zay tompo anao ny silaponao amin'ity tontolo andro ity mba hoanitra kasitrahany eo natrenao any ny fiainanay a vokisy zavatso amin'ny teninao zay a mba ho fanino tombotray sy fanazavana ny lalanay. Saotra Jesosy teny tomponofo. Amen. Timoty faharoa toko faefatra andiny valo voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy zay tsara ny velona sy maty ary nohony amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no nanaraka anareo mafy mitoriny teny mahasotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mandresea lahatra mampirisy mananara mafy amin'ny fahapo sy ny fampianarana rehetra fa ho avy ny andro zay tsy ahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema fa ngididy sofiny izy dia mo mpampianatra ho azy araka ny filany ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily eo amin'ny anganongano fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra miareta faorina ataovy ny asa amin'ny evanjelista tanterao ny fanomponao fa zao efa tolotra sady ary efa mbiakaiky ny andro ny fiala efa niady tsara aho natanteraka ny fihazakazaka aho tahiry finoana aho ato zao dia tehizinao ahy ny satroky nahary ny famarinana zay omeny tompo tsara marina ho amin'izany amin'izay ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Masonao manamatsinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity a dia mananatra any Timoty zanany Paoly apôstôly zay mpitondra fiangonana tamin'izany fotoana andro zany mba hanao zava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara. Zao ny lazaina mitoriny teny mahasotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Midika teny hafa koa dia aelezo ny filazantsara ary aoka anoto zany na misy mandray na tsisy mandray. Zany gavana no adidy miandry ahy sy miandry anao zay nafantatra ny famonjen'i Kristy sy nahazo ny fahasoavana atao amin'ny Kristy dia ny anambara an'i Kristy eny rehetreny naiza naiza anao vino avino ary tsy tsahatra ny anambara an'i Kristy satria Kristy Jesosy rera no mahay manafaka sy mahay manafaka anao ary mahay manafaka ny zao tontolo zao ty amin'ny faratsiana. Paoly apôstôly efa vaky vava mihitsy ny teny hoe indrisy olo-mahantra aho iza nanafaka amin'ity tena amin'ny fahafatesany ity saotra n'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Jesosy Kristy afaka no mahay manala anao amin'ny tena amin'ny faratsiana sy mamindra anao amin'ny fahatsarana. Zany anefa dia tahaky ady andro aman'alina satria mila miazona tsara azany fony zany ianao fa be dia be ny fampianarana etseroa manala anao sy mandravarava zany fony zany ao anatinao. Zany mantsy ny voalaza eto hoe ny fanahy fampiviliana ny tiny anjako aminao mivily ao amin'ny anganongano. Fa ianao kosa aoka ianao tena hiazona ny finoana an'i Kristy, tahiry tsara amin'ny finoana an'i Kristy ary tsy ala amin'izany satria ho avy Kristy zay mpitsara marina ka ne zay miafina amiko sy aminao ka zay tsy mitoetra tsara amin'ny Kristy dia ho any amin'ny fahaverezana. Fa zay mitoetra tsara amin'ny Kristy kosa dia ho any amin'ny fiainana. Apetraka ny lohanao zany ny lalana makana amin'ny fahaverezana sy lalana makana amin'ny fiainana ko misafidia ny fiainanao mba ho velona amin'ny fifikirana sy fiorenana tsara ao amin'ny Kristy mba hifananganana matsy fiainana sy hanananao ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia raha sy misaotra anao izay raha eo fa nahariarinao anay fa any ivelan'ny zanakao dia fantrana sy fahalitona hafaretsiana.
fa ny zanako kosa dia misy ny fahatsarana rehetra sy ny fiainam-baovao zay tsy misy to azy ary azakanao Jesosy Kristy ny ananana fiainana sady ananana bedibe. Dia sitrakai ny ary hivavaka hoe ainay izay ny an-danitra masinna ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataonay sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra ary mianay mihitsy anona sazo anay ary mamela ny helokay tahaka namelana izay midika taminay aiza mitondra anay fakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Raiso ny todrano ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra ihany fonareo sy ny hevitra eo amin'ny Kristy Jesosy matoky izay niantra anareo sady izany nanefa izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.